nampanantsony Mamoravatomanga niona taminazy nandeha daholo menasy rehetrarehetra tamin'izany hoe nampiona tamin'ny filoham-pirenena indray rehefa avy eo dia mbola zay ihany ny resaka fa mbola nijolo tamin'ny hevitritsika hatramin'ny farany ihany tsika tsisy nahakalapa teo na nahakazavatra sahala amin'izany tsy nisy fa ny vahoaka no nitaky andikan'izay a etsy vahoaka iny a ary ny fahefana dia avy amin'ny vahoaka rehefa miteny vahoaka hoe miala ianao dia miala ary nanaja tanteraka ny lalam-panorenana ihany koa ny rehetrarehetra satria sy teny andrena somiaiko tanoka sa tsy tanoka ny tedavitsika dia ahoana koa dia faly mandray anao zany zay eto Madagasikara monsieur le député Antoine Radjerson ianao moa zany a vahiny voalohany a eto amin'ny Gasikara zay vao miresaka amin'ny Madagasikara ianao tonga soa faly miarabanao dia faly miarabany mpanaraka antsika rehetra ihany koa dia manararoatra mirariny sosiny tsara rehetra ho atsika menakavy manaraka any atokantrano sany amin'ny toerana izay misy atsika rehetra tsika moa zao efa nanao fianianana omaly ny filoha vaovao zany mitantana ny atao hoe any Madagasikara amin'izao fotoana izao ny fihetseham-ponao sy ny fijerinao voalohany aloha zany antaniko anao satria mety antany ihany koa ny any Arivon'ny Mamo satria ianao solombavam-bahoaka ny Arivon'ny Mamo io moa zany efa fantatritsika hoe hatrany am-boalohany dia tena niady mihitsy ianao nanao izay fomba rehetra satria ny zava-misy teto amin'ny firenena dia efa azo lazaina hoe tsy rariny intsony tsy mety intsony ary simba tanteraka mihitsy ilay firenena hanjakan'ny favoritisme ny corruption sy ny marobe izay tsy voatanisy eto fa faly satria afaka ngeja afaka tamina ratsy fanao teto amin'ny Madagasikara izay neritreretiny zareo fa tsisy farany mihitsy io zavatra io satria nametraka ny système rehetra izy mba tsy voanao anatin'izany nefa tafavoaka tao anatin'ilay izy ao anatin'ny ray volana ho iaho satria ray volana nanombohana anazy tato Ambatradosika herinandro tao aorianan'iny io nahatongavan'ny district Antananarivo ary ray volana teo aoriana vita tanteraka ny fianianana ray volana 4 mihitsy 17 septembre dia 17 octobre ny fianianana anisan'ny tondrany mafy ianao satria anisan'ilay voasambotra voalohany tamin'iny ianao hoe manana fahatokisana amin'izao zany hoe marina fa mbola ho andro zay sa hoe mety ho tsaratsara kokoa noho iny amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny zao fitondrana miaramila ianao moa zany hoe tsy nahazo miteny taloha samborina taloha manaona ny fahitanao azy amin'izao fotoana izao fatsapanao azy zany tomboka amin'ilay fantena voalohany isan'ny tena tondra ny mafy satria tsy hoe tamin'ilay fotoana nitolomana iny nitondrana ny mafy sy ny mangidy fa tena hoe ampavitariko atsika mihitsy fa milohan'ny latsahanao député tsika dia efa nitondra ny mafy sy ny mangidy efa nahatsondry zareo tena mbo tsy rohatra hoe ndao hiaraka aminay fa pitehanay rehefa tsy hiaraka aminay tsika moa tena nahintsy ny teny tamin'izany hoe kosa izay fivoy nareo hiromara izay tsy afaka hiaraka aminareo mihitsy fa raha olany ny tanjonay dia hiaraka aminareo fa tsy le olany anie ny tanjonay fa misy foto-kevitra arovanay tanteraka mihitsy ao anatin'io dia efa nandeha tamin'izany ny vava hoe zay tsy maintsy angalatra fa isika moa tena hoe niady ary nanentana fokon'olona niaro ny vato dia tafavoaka tamina 77,4% 62 000 voix nalany anay tao potro tao Arivon'ny Mamo tao fa tao aorianan'izay tsy nijanona ihany ary nandritra ny fifidianana satria nakatona ankerina ny radio nandromana taratasy dia tena nijaly mihitsy tao anatin'izay tsy vitan'izay fa mbola nisy contrôle fiscal rehetrarehetra be dia be na lefa taty amintsika dia niaina zany ngidy rehetrarehetra zany taty aoriana moa ny afara tamina ataontsika hoe fisavana fiara eny an-dalana izay tsy tokony ho atao olona miaramila tsy miaramila moa zany fa polisy manao tenue civile no misava sotr'izany izay tsy tokony atao mbola nitatra foana zany rehetrarehetra zany be dia be brouillage-na radio brouillage-na fréquence radio fivoarany be dia be ny zavatra nahazo atsika raha tsy voatanisaka eto daholo fa ny afara tamina fisamborana sy ny sisa ohatr'izany ilay izy aveo ny tiako resahana amintsika ao anatin'izany dia zao be dia be lany député zahay nampanantsony Mamoravatomanga niona taminazy nandeha daholo menasy rehetrarehetra tamin'izany hoe andao hiaraka aminay ihany rehefa tsy miaraka aminay pitehanay rehefa tsy hiaraka aminay tsy omenay ninina tsisy ninina azonareo eo na kely ary dia andao hiaraka aminay zay tsy mangataka hoe tsy maintsy meo an'izao zao izy zay fa zay tsy afaka hiaraka aminareo satria io ny heromara io ny firaisan-kina eny zay candidat tao
azonay 77,4% zay mihitsy nytian'le vahoaka zany fa aloha zay andeha amin'io foana nampionana tamin'ny filoham-pirenena indray rehefa avy eo dia mbola zay ihany ny resaka fa mbola nijoro tamin'ny hevitritsika hatramin'ny farany ihany tsika nefa rahan'ilay izy zany lasa nitsiry tao anatin'ndrareo hoe andao pitehany ity fa manomboka matanjaka nandeha ny fifidianana communal tena hoe nahazo commune be deabe tsika tsisy nahazo itsika raha manodidina Antananarivo dia midikan'izay efa tafiditra ny an-tsain'ilay olona ilay foto-kevitra satria tena hoe matanjaka misy distrika tahaka ny Akazobe ara sady tsisy iramarina tsisy firaisan-kina fa tonga dia fivoy daholo ny ao anatiny ao misy indépendant kely vitsivitsy efa ny région interatsika daholo ihany koa zavatra ohatrany zany misy zavatra tafapetraka ao zany misy vision misy fomba fijery tian'ilay olona ary malisy lahatra an'ilay olona ao ary tiandry zareo potehana le izy fa tsy tokony andeha satria nama lasa ohatran'ny deuxième force politique zany voilà zay mihitsy dia rehefa tena nandeha be tsika dia tiandrareo potehana dia le famitehana antsika indrindra no nahapotika anazy satria ny olona rehetra ihany koa dia efa niandry ary efa leo efa reraka hoe fa maninona ny doanina atsika no mamoaka fa 5 kilo fotsiny volamenana ondrana ohatra any a Dubai mamoaka ny comptoir d'or any fa 250 millions de dollars ny or tonga any zavatra ohatratra zany tsy zay ihany fa be be ngeja sy ny zavatra nefa samy efa miandry kely daholo ny olona miandry kendry-toana daholo ny olona dia reny le izy rehefa mitrotra ny olona reny tsy fanonganam-panjakana fa reny ny atao hoe revendication populaire mangataka ny olona mangataka amina zavatra essentiel ny olona jiro sy rano zay zavatra fototra ary zo fototra tokony isitrahana tsy nomena nangataka amina zo fototra faharoa indray ny olona hoe avy reny indray ilay fahalalahana amin'ny teny sy maneho ny hevitra fa zadaroanareo bomba tsy nirara iny nangataka fanontelo ny olona miala mihitsy amin'izay ianao fa sady tsy mahay miaino no mampiatra ny zavatra tsy rarina eto amin'ny tany safirenena dia nitatra ohatr'izay le izy dia tratra tao izy ao anatin'ny fotoana fohy satria nihetsi-bahoaka le izy ary isorana ny kapisaty nanohana satria ny force efa teo ihany fa nandariko fa nijoro ny force nanohana n'ilay hetsika dia niala teny akanjary zareo tsisy nahakalapa teo na nahaka zavatra sala amin'izany tsy nisy fa ny vahoaka no nitaky ndikan'izay hetsi-bahoaka iny ary ny fahefana dia avy amin'ny vahoaka rehefa miteny ny vahoaka hoe miala ianao dia miala ary nanaja tanteraka ny lalam-panorenana ihany koa ny rehetrarehetra satria ao anatin'ny lalam-panorenana malagasy ao amin'ny article 113 eo alinéa 1 sy 2 milaza mazava tsara mihitsy hoe rehefa tsy ataontsika hoe ao anatin'ny période de crise mifanampy amin'ny article 45 ihany koa hoe ao anatina crise mitranga sala amin'ireny zany ka mitsoaka eto atoerana ny filoham-pirenena tsy misy mission andehanana mazava dia azo lazaina ozy ny article 113 fa banga ny toeran'ny filoham-pirenena ka afaka manolo anazy avy hatrany ny ACC ao anatin'izany rehetrarehetra zany satria misy le fabangany toerana fa zany moa tsy najanona tamin'izay fotsiny fa mbola nanao ataontsika hoe fanalana anazy tamin'ny fomba ofisialy ihany ny assemblée ary ny oatra ny quota mihitsy raha deutera nangatahana ataontsika hoe largement supérieur ny azo tao dia 130 sur 163 voilà le izy zany tokony hoe nandresy tanteraka mihitsy ny démocratie ary tena hoe le izy tsy hoe lany teo ianao dia anao zay tianao fa rehefa tsy mety ny ataonao dia nametraka anao ihany manala anao amin'ny fomba démocratique zay ny azo ilazana azy miresaka an'izay ianao moa nanao fanambarana fa hijanona solombavam-bahoaka ihany fa tsy haka toerana amin'ny gouvernement tahaka izany inona ny azonao atao amin'ny maha-député anao zany hoe tena atokisanao manao lalàna sa manao inona ny tena tianao tohizana na avozina ihany koa zany amin'izay toerana misy anao zay nahoana ianao tsy hanao premier ministre manino ianao tsy hanao ministre manino zay ohatr'izay ny fanontaniany olona manko sady mifamena amin'ilay fanontaniana voalohany ihany le izy le teo alohany ity hoe ho antsika zany tena afaka migeja aloha Madagasikara afaka amin'izany tena sy tsy miaraka aminay pitehanay hatrany amin'ny instance administrative rehetrarehetra any hatrany amin'ny fitsarana hatrany voageja daholo na io gendarmerie io raha geja faran'izay mafy no nahazo any tao fa itsika koa dia isan'ny libéré an'io gendarmerie io ny tiako resahana ao anatin'izany dia zao itsika hijoro isika hiady ary itsika efa niady ary efa natratra an'ilay tanjona fanalana tao anatin'ny geja fa itsika kosa dia mahita hoe misy rafitra tokony hovaina ary misy andraikitra ny solombavam-bahoaka satria itsika no manao ny lalàna ny fanovana ny lalam-panorenana tsy maintsy mandalo eny amin'ny assemblée hoe eny satsia anaiky ve tsika fa
iroso am'izany ataontsika hoe fanovana ny constitution-ny république de Madagascar zany dia rehefa hiditra zay dia misy anjara ndraikitra tsika be diabe tsika rehetra zao nge samy malala fa manjaka ny corruption amin'ny instance rehetrarehetra eto Madagascar misy zavatra tokony hovaina tsika rehetra zao malala fa io ministre io be diabe nanao affaire maloto raha tsy tentsika ohatran'ireny Boeing 777 reny avy eo le izy mila validation ny assemblée amin'ny alalan'ny ACJ dia avy eo bloqué eo daholo le izy satria mety misy mampiasa vola ihany koa mety fiarovana fotsiny za zao mahita hoe tokony foana zany ACJ zany fa ny première instance dia afaka fitsarana ny ministre zay vonona ny hiditra eo zany dia efa afaka tsarain'ny première instance daholo satria le ACJ le hoe mila quota mila validation ny assemblée raha ohatra ianao ka manam-pahefana dia tsy maintsy zao be dia be ny zavatra tokony ho ahitsy eto amin'ny tany sy ny firenena raha tsy teny fotsiny tsika hoe io fitsarana io izay fototra ny fampandrosoana io le tonga amin'ilay fitenenana hoe raha mijery an'ilay loi de Pareto iny tsika hoe 80-20 dia ao anatin'ilay tokony kitihany io fitsarana io satria ny fanafoanantsika ny kolokolo rehetrarehetra ao anatin'ny fitsarana dia ampy iainan'ny secteur rehetrarehetra ary ampy ampakarana ny budget de l'État ary ampy ampidirana piasa azadino fa tsika zao tena hoe 1% ny population active ny mpiasa-panjakana raha ny amin'ny tany mandroso efa tafiditra 10%. Tsika zany tokony hampiakatra nisy amin'ny mpiasa-panjakana rehefa miakatra koa nge nisy amin'ny tsara dia mena ho azy ny kolokolo rehefa miakatra nge ny isan'ny mpiasa-panjakana mazava ho azy fa mitombo ny recette zay miditra ao amin'ny kitapo-bola-panjakana satria tsy mitovy mihitsy ny olona ray napidi-bola sy ny olona roapolo napidi-bola tadidio fa matoa mampiasa-piasa le fanjakana dia metrehitra fa apiditra recette publique ao anatiny ao fa tsy hoe miasa fotsiny komsa le olona dikan'izany zany misy zavatra be dia be fomba fijery tokony hovaina na aty amin'ny côté resaka agriculture raha hoe mila miainga amina base mihitsy tsika ahoana ny ametrahantsika fa le ova tena amin'ny lafany rehetra fa tsy ara-tsakafo fotsiny ahoana ny nananganantsika ty PIB antsika ty avita mibata ny dépense antsika rehetrarehetra ary anana ambom-bava fa tsy heritreritra amin'ny FMI sy ny rehetrarehetra foana dia hoe inona condition takina amin'ny azahoana ny vola faiky dia lasa fandisy foana tsika satria miandrandra ny famatsiam-bola io foana fa tsika tokony mahay mijery tsara hoe hoaizitsika andeha hoaizitsika ary anao inona tsika fa ny amin'ity transition ty aloha dia apetrako mazava tsara mihitsy ary tiako fantatry ny rehetra hoe ity transition ty na ity ataontsika hoe teteza mety ity dia tsy tokony tondra fampandrosoana ho an'ny firenena raha azavaiko tsotsotra dia zao finalité en transition dia tokony élection tsy tokony hanana programme anasa zany zareo hoe andao fampakarintsika avy 100 na avy 200 ny vokabary fa ny tokony ataondrareo dia hoe ahoana no hitazomana ny olona zany hoe le affaire courante tsika le ahoana ny hitazomana ny olona hisakafo tsara ara-dalàna mba handeha tsara ny ministère ny agriculture handeha tsara ny ministère fanabeazana handeha tsara ny ministère fa izy kosa le manao an'le fanovana rafitra hoe ahoana ny tsisiny kolokolo ato ahoana ny ataontsika amin'ny resaka CNI io inona no ataontsika hosoloana atao anatin'ity constitution ty any zany tokony azaka zany fa raha va tonga dia miazakazaka ny anatin'ny développement izy dia mifaninana amin'le filoham-pirenena voafidim-bahoaka dia tsy mety zay fa tena hoe izy zany manadio ny tokotany rehetrarehetra mametraka ny rafitra ho maty-paika mba tsy hiverenana amin'ny krizy ohatr'izao tsony ary mba tsisy filoham-pirenena lany eo ka hanao kolokolo na piasa ny fahefany diso tafa oatra loatra izany hoe izay filoham-pirenena ho fidina manaraka eo zany dia efa milamina ny tokotaniny efa mahafantatra koa ny vahoaka fa tena hivoaka amin'izay ny tena safidim-bahoaka atao anatin'ity fifidianana ity dia zay no hijoroantsika hanampiana ary isany mba enona teny ihany tsika ary resaka amin'ny tompona andraikitra rehetrarehetra hoe azao nge ny andrasana aminareo ary tena mila apetraka le TDR mazava hoe rovinany anao inona rovinany anao inona rovinany tapitra mazava ty satria eto nyzao sy nyzao sy nyzao zay zany mila apetraka satria zay mbola tsy tataratra amin'izao fa lasa mandaka rivotra manko raha vao tsisy an'izay dia mandehandeha fotsiny TDR aloha ny mpiaino le terme de référence zany amin'ny diaspora miaino antsika aiza hoe sany toeran'ny tanora amin'izany hoe amboatra anadio ny sehatra rehetrarehetra moa zany tsy azo atao hoe matianina ny tanora nefa azo atao ihany koa hoe manana-kevitra izy tokony atatoerana ny tanora araky ny eritreritrao sa tokony atosika ny ray aman-dreny sa ahoana aiza izy ny tokony amin'izao izy dia efa tokony eo sa hoe miandry an'ilay filoham-pirenena voaloha
amaliko an'izay aloha dia te resaka kely ny lasako ako tsika moa zany fony nianatra teny amin'ny agro satria ingénieur agronome ny tena dia président de l'association président des élèves ingénieur agronomie de Madagascar tamin'izany dia troisième année tamin'izany dia nanangana hoe Young Progress association zay io zany tena hoe natsarotsika hoe manana défi goavana ho an'ny rapitso rafaka piso ny antony anaovana azy satria ny olona zay miasa zay agronome miasa rehetra tamin'izany dia tsapako hoe miasa amina boaty vazany fifaliany sy ny sisa ohatrany maninona ho antsika raha mba manangana zavatra dia ny défi nataonay tamin'izany dia hoe équipena jeune tsika ary tsika tsy manao recrutement ana olona efa be expérience zany fa olona vaovao mihitsy antiako resahana dia zao rehefa miaraka amina olona vaovao ianao tellement tena hoe mbola madio ny ao anatin'ny saina ary rehefa ampisainana zavatra izy dia tsy mieritreritra an'ilay structure efa roe taloha fa mieritreritra zavatra vaovao ho installena sy ho instaurena izy ary mavita mamorona eo amin'izay zany le mainga le création amin'izay dia zay ny tenenako hoe jeune sy tokony ho ariana mihitsy reo tena manana loha vaovao mifanaraka amin'ny teknôlôjia misy ankehitriny afaka mampiasa ny teknôlôjia sy ny rehetrarehetra afaka mitondra zavatra vaovao be satria tellement informé be ihany koa izy ao anatin'izay dia ny anahy moa zany proposition foana hoe tokony hisy accord politique mipetraka mazava tsara ahitana karazana lohana olona be dia be mifandinika ao ny syndicat ao ny société civile ao ihany koa ny ataontsika hoe ny jeune natato amin'ny GZ na tamin'ireo association des étudiants de l'université d'Antananarivo reo ao ihany koa zay rafitra rehetra hitantsika hoe ny fandrimbona atao anatin'izao tolona zao ny tanjona zany dia tsotra mba tsy faniliana ary mba hahafahantsika manana zavatra madio mba hoentina amana an'izao olana zao fa tsy hoe miaramila no mitantana ohatra dia miaramila ihany ny anao an'izany rehetrarehetra zany fa io manko le resako anao tao hoe tokony hisaritana transition mihitsy ho apetraka satria raha ny ataontsika hoe loi universelle zao hoe raha mivadika sala amin'ny olona izy dia tokony hoe 60 jours dia mandeha ny fifidianana zay nefa tena tsy mety amintsika satria mbola misy zavatra be dia be ho diovina donc zany tsy maintsy mamoaka sarita anankiray zay ekeny rehetra tsika amin'ireo karazana olona be dia be ireo mba hoentina eo anatrehan'ny assemblée ary validen'ny ACC ka ho ampiarina tanteraka hitantanana an'ilay firenena ao anatin'izay saritra zay mazava tsara no ale sy no atao mandritra ny fotoana sy ny durée hijanonana zareo eo dia tena mipetraka tsara mihitsy hoe zao ny objectif ao anatin'ilay izy dia zao ny atao dia ny voaray daholo ny hevitra ny rehetrarehetra ihany koa misy ny karazana olona rehetrarehetra mazava fa tsy maintsy solotena no ao fa ilay solotena iny afaka mamorona namany rehefa avy eo maka ny hevitra hoe andinika an'ity tsika tia ny abosan'ilay izy inona ny zavatra ho atao inona avy eo reo mikondoha amin'izay tia zany ny zavatra ho atao final manatanteraka ny gouvernement mandefa an'ilay izy makany amin'ny assemblée dia mandefa makany amin'ny chambre haute ihany koa mbola eo tsy adino zay vao makany amin'ny ACC dia valide ilay izy avy eo dia manaraka ny ara-dalàna eny na dia misy ary napetraka ny loi universelle ato hoe 60 jours farafatarana raha mino anao dia inona ny mety ohatrany hoe mahasotsivana na critère le olona hofidiana tsy hoe hofidiana moa zany fa apetraka anadio an'izay na le hitondra teny ny tanora ny syndicat ny ministre sy ny karazany misy ve mahasotsivana tena hoe ozy ianao hoe ny olona angety hampandroso ny firenena fa tokony mba zao ny ao anatin'ny sainy sy ny fony mba tsy ho voavidy izy na tsy hiodina tapoka eo na madika palitao indray rehefa mahita olom-baovao manam-bola be io zany raha meno an'izany manko sao dia miverina amin'ilay mpamadika palitao foana dia miverina amin'ilay hoe parti politique foana dia miverina an'ilay afaka miovaova ohatra ny tanala foana dia zany rehetrarehetra zany milaina an'ireo lohan'olon'ireo ahoana ny tsisy izany tsony dia iza le parti anankiray fa le olona apetraka atao amin'ny gouvernement sy apetraka amin'ny ny tantana sy andrina indray iny aloha mety fepetra hoe tokony hoe olona ohatra zao no iny tsy izaho rery ny afaka manao anazy fa asosokevitra le atao fa tsy maintsy hoe concertation foana ny angian'ny zavatra sala amin'izany dia fifanankalozakevitra hoe ity ny mety amintsika rehetra fa ny anahy fotsiny aloha zany hoe olona manana an'ilay compétence dia olona za tena miproposition olona tanora foana dia olona mirefléter an'ilay changement napetraka teny tolona niaraka amin'ny vahoaka no tokony apetraka eo fa tsy hoe olona tsy mifanaraka amin'izay mihitsy fa hiteraka fitakiana ho an'ny olona indray dia zay zany mila jerena daholo zay rehetrarehetra iny expérience sy ny sisa sy ny sisa zay araka ny hita ny tompony andraikitra
hoe ty tokony havitany eo dia olona tsy mieritreritra ny latsaka ihany koa raha pitsoravaka pitso satria ampiasa an'le fahefahany ao izy a anomanany an'le fifidianana eritrereto no atrehany dia izany zavatra zany mila jerena daholo zany tena zao ana manokana mieritreritra ny mbola andeha lavitra ako ao anatin'ny tontolo ny fanavotana sy ny fanatsarana iza hoe zay lavitra zay monsieur le député hatreto aloha lavitra fotsiny aloha fa hatreto ao mbola tsy teny mihitsy hoe hataiza sy hataiza fa betsaka ny adidy sy andraikitra ary ataoko hoe voaingantsika no nitsangana efa betsaka ny dingana vita ihany koa satria le tena hoe vrai développement tena fampandrosoana tena izy tena hoe iainana sy sitrahan'ny olona rehetra mihitsy zany no tiantsika hokatsahany eo satria lasa tononona ateo aloha teo zany efa miova moa tsika eo fa teo aloha teo lasa tononona ambava le izy ohatrany hoe le filoham-pirenena miteny isika dia tsy maintsy aleo tena ra-tsakafo afaka 3 taona anondrana vary any andranomesimendianitsika zao jerena ny loi de finance 5,6% budget ministère ny agriculture dia hoe inona zany ataon'le rangaty zany lasa milesaka fotsiny fa tsy mifanaraka mihitsy le zavatra teneniny vavy jerena koa le loi de finance zavatra fa nao anaty loi de finance 72 millions de dollars avy eo trohanjareo anaovana terrain de foot dia potika le loi de finance lasa tsy considéré tsisy dikany koa le député zany avy eo manarina an'iny isataona manarina an'iny ihany vola be zany voatroka tampoka any amin'ty ihany tamin'nisy fotoanandro moa zany dia nilazaina ny député hoe manangan-tanana fotsiny tsy fantatra zay tena saina laniny ao le izy zao tsika manana ny filohan'ny antenimera zany a tsy azo atao hoe tanora vao niakatra raha andrimatoa zany a sy teny andrena somiaiko tanora sa tsy tanora ny tedavitsika dia ahoana koa tsara ary ny antony natonga an'iny moa zany dia tsotra hoe ny ao anatin'ny assemblée eo manko misy groupe parlementaire anankiroa ao indépendant dia misy groupe parlementaire ray eo Irmara dia misy groupe parlementaire ray eo Firaisakina dia misy anay zany hoe fivoy miaraka amina député maromaro amin'ny folo eo zay non inscrit moa fiatsondrareo anazy zany hoe tsy inscrit anatina groupe parlementaire zay fa zay le mandehandeha fotsiny ihany satria tsy nahafeno an'le quota zay ahafahana manangana groupe parlementaire sy nekendry zareo mihitsy moa tamin'izany na dia efa betsaka ary fa hoe nataony 25 miakatra zay vao afaka manangana nefa zay folo fotsiny dia napetraka zany rehefa mivory zay hoe apetraka ho an'ny Firaisakina aloha no ny président dia iny moa navoaka amin'ny Firaisakina tao no dia anjaran'ny Firaisakina zany no namoaka an'iny fa hoe zay no napetraka aloha zany satria ao anatin'ny assemblée ihany koa manko mba hisiny le stabilité ny aza adinontsika ao anatin'ny assemblée io dia mbola Irmara ny betsaka ao ary manaraka anazy eo ny indépendant ary ireo indépendant ireo saika efa niaraka taminazy ihany koa satria efa nisy engagement ny zavatra siny atao fa ny zahay atao amin'ny non inscrit folo fotsiny andikan'izay hoe resy aloha zany ny Irmara satria rodana ny filohany tsy eo amin'ny fitondrana ntsony alao omena an'le Firaisakina izy araka mifanapahana iny navoakan'zareo tao dia nanaraka ho azy fotsiny ny ambiny rehetra fa tsy tena hoe zavatra dia nareo mpiambina koa zany mila ambenana amin'ny manaraka hoe ahoana ny andefasana mandeha ny gouvernement mandeha ny firaisamonim-pirenena iza mijery ny député iza nareo mpanalalana iza no ohatrany hoe hitanao ohatrany hoe tanora ve zany mety afaka ihany koa hifarimbona ny rehetrarehetra hoe samy hijery hoe olombanina daholo ny ao anatin'ny rafitra isy atsika efa tsy hoe ny député manao lalàna dia manjary adino mijery hoe manaona ny ao anatin'ny assemblée nationale zaho tena manentana foana ary isaky ny manao fandarana ako amin'ny télé na amin'ny radio dia tena manentana ny problème atsika to Madagasikara resaka manque d'information tsy mitovy mihitsy ny niveau any information eto Antananarivo sy ny any ambanivohitra tsy mitovy tena dia kalina be tena goavana be mihitsy ao raha misy olona anankiray efa tena maloto aty andrenivohitra aty ohatra zavatra fa ny resaka any ambanivohitra any io tsy ny information fotsiny fa na resaka éducation na santé io na rehetrarehetra tonga dia melanelana goavana be daholo na lalana na inona dikan'izay mbola adiditsika lehibe sy goavana zany zavatra zany fa ny olona ihany koa zany ao anatin'izay resaka information zay hoe mba tokony hanana an'le accès amin'ny information daholo ny olona rehetra mba hafantatra tsara hoe iza ny tsara iza ny tokony ho apetraka ary iza ny tena mety dia anjara tsika
anjalatsika tompona ndraikitra ny tenako zao anatin'izany adidiko zany hoe ahoana no ahafahako mahatonga an'izay manala an'izay elanelana amina resaka niveau d'information zay fa tena important ny olona ane rehefa tsy fantan'le izy dia na io vato raha itorahany alika nefa ny zavatra amina dollara ny vidiny million de dollara ny vidiny rehefa tsy fantany ane le izy hoe tsy voatery ho foana ny ambolena fa misy volo fanondrana maniry tsara eo amin'ny tany eo ary tsara be mividiny ity ny marché dia mbola ho foana ihany ny amboleny dia sesefany eo rehefa tsy tafavoakany tiako resahana zany zava-dehibe io resaka information io ary manana didy amin'izany isika mba hahafahan'le vahoaka manavaka vary sy ny tsy parifary any amin'ny toerana misy anazy any ary zany indrindra no nametrahantsika ny hoe radio agricole io radio fivoarana zay efa nezahany fanjakana nakatona tamin'ny fomba rehetra tamin'ny farany teo dia tena tafiditra tao anatina perquisition mihitsy le radio izay efa nisy taratasy navoaka ny fitsarana tao anatin'iny tolom-bahoaka farany iny fa melohany idiran'le mpitandro filaminana tao efa antrotra ny vahoaka hoe midira ao rasa fa potika tatelaka ao ianao raha mitsofoka ao ary tsy nisy mpitandro filaminana tafiditra tao fa antranoko moa zany ny savaindry zareo dia nalainy hatramin'ny carnet-ana zaza hoe aiza mianatra sy ny sisa zany hoe fa tafakatra lavitra be le eritreritra zareo anatin'le izy ary tsika ao anatin'izay na vitadingana noho ny fisiana io radio io manana eritreritra tsika ny anitatra an'io any amin'izay toerana misy tantsara rehetrarehetra satria be dia be ny zavatra nataotsika be dia be ny fanentanana nataotsika mba hahafahan'le olona manavaka hoe inona tokoa moa zany nataon'le fanjakana teo aloha teo mampatonga atsika ohatr' zao fa maninona moa ny PIB atsika miakatra nefa ny niveau de vie ny olona midina maninona no mahatonga an'izany tsy tsafin'ny olombitsy le arena fa le malagasy tsy misitraka miakatra le izy nefa tsy miakatra amin'ny fiainan'ny olona nefa raha mijerytsika ny hoe croissance économique sy ny croissance ny population atsika hita hoe mifanasaka le izy fa le olona nefa tsy tafakatra mihitsy ao anatin'le izy dia reny zany mila zavaina zany reny mba hahafantarany le radio anareo zany sady information ny formation ohatrany hoe information ny vaovao sy ny fiainam-pirenena formation amin'ny agricole zao zany ny fandehan'le izy ao io radio io zany tena hoe radio communautaire angamba ny azo ilazana anazy io radio io zany amin'ny maraina dia tena hoe mamoaka ny calendrier culturel zay inona ny afaka ambolena amin'ny herinandro ty inona ny tokony ambolentsika androany satria misy hoe volo mamoa volo mandravina sy ny sisa dia ampianarina anazy reny satria ohatr'izay daholo ny zava-mananiry rehetrarehetra na zava-mananaina mifanaraka amin'ny fivavahan'ny toetrandro ny ahafahan'ny zava-maniry mivelona ny eo ihany koa hoe ampahafantarina anazy ihany koa any anatin'ny vaovao sy ny rehetrarehetra hoe inona ny zavatra tokony tsara ho fantatra hoe fa maninona moa ianao no mila manana kara-panondro manana kopy fa maninona ny ombinao misy taratasy ianao tsy misy taratasy ahafantarina anazy daholo hoe fa maninona ianao no mila misoratra ny anatin'ireny lisy be fidianan'ireny inona ny impact an'izany atao hoe filoham-pirenena ratsy sy filoham-pirenena tsara zany fa inona marina amin'ny tantaniny eo inona fa tsisy hoe zay ataonareo fa tsy manovan'ny kabobary andrahonay alany any an-tsaindraleo zany satria ny voandraleo tena hoe ambany noho ny fitondrana ihany fa tsy noho ny inona dia ahoana ny ampahafantarana andraleo any essentiel tokony ho fantany ao anatin'izay dia mampianatra isika manao formation technique mihitsy hoe saison an'inona zao raha mijery amin'izao zao tsika dia zao saison ny resaka reboisement zao efa nomboka zao fanaovana pépinière sy ampianarina eo fanaovana fambolekazo inona ny importance an'izany fa maninona tsika amin'ny tokony amboly azo ampianarina ohatra ny ahoana ny fanaovana n'ilay pépinière inona ny karazakazo tokony hovolena amin'ny tany aiza sy ny sisa ampianarina eo ihany koa ao anatin'izao satria efa hiditra amina saison culture pluviale tsika tahaka ny katsaka sy ny rehetrarehetra sy ny vary tanety sy ny sisa ampianarina ihanazy zany inona ny tokony atao dia manaraka ny toetrandro daholo ny zavatra ataonay amin'ny hariva mandeha ny vaovao dia mifanaraka amin'izay ihany koa misy zanam-pandarana be dia be eo fetombohany aloha tsy fandriam-pahalemana raha vao misy omby verina zavatra sahala amin'izany aorianan'izay ny filazana ny vaovao politika sy économique sy sosialy aty afarany misy an'ilay hoe toro lalana ho an'ny tantsaha eo ny ilazana ny zavatra tokony atao rehetrarehetra mety misy tetikasa mety misy
misy zavatra tsara ho fantatra ihany koa dia ampahafantarina amin'ny tantsaha eo mba ho toro-lalana ho andry zareo mety misy fisolokiana mandeha ihany koa mandripaka amin'ny tantsaha dia ampahafantarina ao andrinan'izay misy hoe fampivoarana ho an'ny tantsaha eo indray izarahana point kely anankiray ohatra hoe inona mahasamihafa amin'ny peste sy mibarika anankoho ndray d'origine virale ndray d'origine bactérienne inona ny traitement tokony atao zavatra fo kely nefa tena ilaina dia ao aorianan'izay moa amin'ny farany iny vaovao international iny ohatrohatr'izay zany fa ny alina ndray kosa izahay dia manao an'ilay hoe aolava na raha misy fahavoazana na misy fanafian-dala any amin'ny tontolo ambanivohitra any izay manentana hoe ao anatin'ny fokotany anankiray mba misy olona mihaino radio ianareo ary ao anatin'iny dia manao an'ilay aolava zay la misy miantso zay hoe misy manafika zay aty dia avoakanay amin'ny radio mihitsy amin'izao ora sy fotoana zao dia misy manafika ny tanànao ananina ka entanina-reo rehetrarehetra mba hisakana ny lalany tandremo fa mitondra basy anankiroa le olona ao miantso ampitandro filaminana avy hatrany ihany koa zay ary mbola miantso retora avy any amin'ny fokon'olona raha hoe kisaka anakariny diandrareo dia mbola alefanay kisaka anakany ananina dia fa sakaninareo avary ananina avary avy eo manakana le olona any efa be dia be ny ampitavaverinay amin'izany ary efa be dia be koa ny olona ndalo maty ny fokon'olona amin'ny alina ao anatin'izany satria tena mitraotra daholo ny olona ary tao anatin'izany ihany koa efa nanaovana antso lava tahaka ny adivana indray kidina be natao akazo be sy andosolo be reny nanaovana antso tao anatin'ny radio hoe tsika mifampatoky tsika mifampitondra toy ny zanaka sy ray aman-dreny fa alefaso ny listany dahalo rehetrarehetra any aminareo ary nijolo ny ray aman-dreny namory olona ary navoaka le lista nalefa taty amiko nalefako tany amin'ny gendarme tany amin'ny gendarme narahako akaiky mihitsy aiza reto olony reto zao aiza reto reo tonga dia samborona aloha dia atao fanadihadiana zay tsy izy avoaka zay izy tazomy ary misy anarana mpitandro filaminana be dia be koa tao anatin'ireo ary be dia be ny gadra ary na tamin'ny resaka taolapatsiny sisy zany hoe tiako resahana zany misy fiarahamonina novolena nafinaritra ny rahana tamin'ireo fokon'olon'ireo ary mety gaga nareo manina vaovao sambotritsika dia tapina tanteraka ny arenanay feno daholo ny vahoaka be dia be satria misy fiarahamentana fifanampiana miendrika tena hoe fihavanana malagasy na joro tao hoe iray vatsy iray enitsika izaho zao ne omeko sonoro kely anareo rehefa tapitra zao fandaran'izao ho alefako whatsapp na zavatra sala amin'izany fa efa nomena seny dalo vonoina efa impiry efa voasaka an-dalana dahalo mirongo basy eny am-pandehanana fa mbola tsy nanakana antsika ijoro efa niady tamina fitsarana tamina mpitandro ny filaminana fa izy lava zao fa zao karapahana ela fa tsy nihembitra tamin'ny fara mihitsy sika fa isorana an'Andriamanitra ao ambony aloha fa mbola resy foana ny ratsy hatreto satria raha miverina amin'ireny koa isika dia hoaiza raha ny tenako misafidy hitarika no rehefa mamay ny lalany izorana dia safidy ny hembitra dia hoaiza fa tena teneniko fa hatramin'ny ray aman-dreny ny ray tampony namana rehetrarehetra miverena ajanona io fa iny dia ataonao ty ianao nge mamony tena be loatra fa tena hoe ny antsika zany rehefa hoe kosa rangaha hoaiza tsika hoaiza le olon'ireo tsika efa napetraka ireo olon'ireo fa natoko isan'ireo olon'ireo rehefa tsy mety dia tsy mety ary tsikena dia tena ny adivantsika hatrany amin'ny ratsy rehetrarehetra na any anaty fitondrana raha ny adivantsika daholo satria reny koa mamevana an'le mpanao ratsy aty ambany aty Ifaraneto ny resantsika monsieur le député zany hoe solom-bahoaka Antoine Ratserson ianao moa zany sady any Arivomamy ianao no aty amin'ny antenimieram-pirenena moa zany mivezivezy ihany koa ianao koa zany fantatra teo fa lehibe an'ny mpianatra taloha lehibe an'ny syndicat agronome ihany koa kama raha tsy diso président syndicat des ingénieurs agronomes malagasy dia atao hoe manohana ny tanora ihany koa raha mifahazona ny resaka koa hatramin'izay zany amarana anao ty resantsika ty tepoka vitsivitsy afatra ho amin'ny tanora na ho an'ireo mitondra antsika ihany koa moa zany na ho anay any ivelany izay asa no momba ny fiainam-pirenena momba ny radio anao momba ny azo any tanana ihany koa moa zany hoe inona tianao any tanana anay any ivelany ana zany tiako any tanana angamba dia zao hoe ho antsika rehetra zay tia tanindrazana ho antsika rehetra zay mieritreritra nanao politika dia manana azon-damosina mazava tsara tena hoe le manao politika aloha resaka voalohany manana azon-damosina mazava tsara fa isan'ny tena manimba sy namotika an'ity firenena ity fisolelafana tena averiko mahitsy zay tena nisan'ny nanimba sy namotika an'ity firenena ity fisolelafana sy ny fitiavam-bola
sy ny fitiavam-boninahitra tena potika mihitsy ilay firenena noho izay raha ohatra hoe volany dia davintsika efa lalakafa ny zorantsika satria efa nampiatsonitsika efa hoe atao ministra tsika efa ho atao vice président ny assemblée ho atao an'izao rehetrarehetra fa eto ihany mety amintsika zay maresy lahatra antsika ihany ny zorantsika ny azon-damositsika ny toerantsika fa sy ny azon-damosiny hafa zany tena mila tena hoe tena ananana mihitsy fa raha vao tsy manana an'izany tsika dia tsy afaka tsy voatra mihitsy io tonga miditra amin'izao fotoana izao tsika manana foto-kevitra ijoroana miady ary tena ajoro le izy rehefa tsy mety tena tenenina rehefa biloka tena ahintsy fa tsy hoe izy aloha ny lehibe eo ohatra dia anaiky foana na misy zavatra tsy mety raha ataony fa tena tenenina mihitsy rehefa tsy mety fa tsy misy an'izany hoe manaraka-heva fotsiny zany eo amin'ny fiainana tsy mety zany zay zany tena teneniko any rehetrarehetra mihitsy dia za koa manentana ho anay moa zany za zao ho anahy manokana tena be deabe ny zavatra mbola tiako atao indrindra ny fanitarana ny resaka radio io na fananana télé koa resaka télé agricole hoe tena hoe todika amin'izany fambolena sy fiompiana zany satria bazin'ny développement Madagasikara zany fijerevako aminazy dia miainga ao anatin'io domaine agricole io secteur primaire satria ny 80% population ao daholo ka raha mieritreritsika fa amorona asa ho an'ny 80% dia ao miditra mieritreritsika fa hoe leo 80% reo ho avadikitsika tena hoe population tena active ataontsika hoe mamokatra tsara dia ao aloha zany hoe tsika zany tsy maintsy mijery hoe production transformation industrialisation commercialisation exportation antanatohatra tsy maintsy eritreretintsika ao anatin'izay ka za zavatra sahala amin'izany tsy vitako sasa amirery ary tsy adidiko sasa amirery fa adidiko zasy ianao sy adidina reo rehetra hatrany amin'ny diaspora any ka mila mifanohana na arak'hevitritsika na ara-pitaovana na zavatra sahala amin'izany fa ny tanjona sy ny zavatra ao ale tena mbola be deabe ary mbola be deabe no zavatra midingana mila atao isan'ny hitako tena nampahazo aina ny tontolo ambanivohitra zany fisian'ity radio agricole ty ary ny todiko tena ambanivohitra any tena mafy be presque 100% zany tena nareo an'izany fa tena nanova mihitsy le hoe fantatra zareo mihitsy hoe zao ny tena zava-misy marina andaotsika hanao an'izao fanampiana kely farany fotsiny tao anatin'ny resaka ekonomia nanao fambolena sakay vavam-borona zay nanao fambolena ihany koa zay café arabica dia reo naondrana daholo ireo vokatra ireo misy mpandraraha maro malagasy mandray an'ilay vokatra miaraka amin'ny tantsaha mampidi-bola ry zareo miakatra ny niveau de vie-ny afaka mampiana janaka izy afaka mihamy fahasalamana izy afaka mba mamboatra ny tranony izy mividy omby sy ny sisa niady zay tamin'ny radio nametraka an'ilay fandriampahalemana milamina fandriampahalemana hitako hoe efa bazy anankiray ny aingana zany zay fa mila tohanany rehetra ny fanitarana an'io radio io zany ho an'izay fiarah-miasa zay afaka mifanampy mila tohanany rehetra mba hisiany fiadanana sy mifampandrosoana maharitra any amin'ny tontolo ambanivohitra any. Sotranao. Akasitraka teo.